Tafiditra ao anatin'ny ameana ara-pahasalamana noho ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 eto amintsika sy ny vokatry ny fiboana izay misy fiatraikany mafy eo amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro. Manao ny ainy tsy ho zavatra hatrany ny fitondram-panjakana amin'ny fanalefahana izany fahasairanan'ny mponina izany. Misy ny tolo-tanana ataon'ny ministera isa-tokony eny anivon'ny fokontany amin'ny lamina fanatsarana ny lisitra ho an'ireo izay tokony sitraka ny vatsitsinjo. Ho an'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jono, mpiasa 200 no niparitaka teny anivon'ny faritra natokana ho azy. Dia ny firaisana Antananarivo faha-efatra, misy ny fokontany Ambilany be, Andavamamba, ny distrika Antananarivo Atsimondrano izay misy ny commune maro ao Itosy ny fafitony volana Aogositra 2024 lasa teo. Tonga nijery fotony ny fanombohan'ny asa fanisana teny Antoerana ny ministry ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono sy ny avy amin'ny faritra Analamanga ary ny solombavam-bahoaka Antananarivo Atsimondrano. Le fanisana natao androany zany tena hoe natao isan-trano satria zany raha le fitarainana eno izay enony filohan'ny repoblika, enony fitondram-panjakana, enony gouvernement dia tamin'ny filakevitra ministra farany teo zany dia nanome toromarika ny filohan'ny repoblika hoe aleo ministera rehetra manome tanana ny fokontany rehetra eto Antananarivo, ny commune urbaine Antananarivo sy ireo commune izay manodidina Antananarivo izay ao anatin'ilay hoe Grand Tana ihany koa zany Atsimondrano sy Avaradrano. Ny antony zany dia hoe aleo tena avaozintsika tanteraka ilay lisitra eny anivon'ny fokontany ary amena tanana zany sy fokontany satria tsy ho araka zareo daholo izy mba hatokisan'ny olona hoe tsisy latsaka intsony. Ny tanjona zany dia zao hoe ny olona izay tokony hisitraka ny ilay vatsy fifampitsinjovana ilay vatsy tsinjo dia tokony mahazo daholo fa tsisy hitaraina. Tena tsisy ho latsaka intsony zany dia hitety isan-trano. Hitanao sao teo nisy olona ny teny hoe voadingana foana izy. Amin'ity zany dia tena ho ataonay systématique isan-trano isan-trano. Rehefa mametraka an'izay lamina zay zany eo anivou ministera ny olona izay ho ampy anaovana an'izay mba ho vitantsika sady anatin'ny fotoana fohy ilay izy, fotoana aingana no tsisy tavela zany. Mandray anjara mavitrika ao anatin'izao fanatsarana ny lisitry ny mponina eny anivon'ny fokontany izao ireo tompon'andraikitra eny ifotony. Izany ny zavatra tena mba tediavinay dia ny ohatr'izao hoe mahafinaritra izao fiasa izao sady tsara satria indraindray ny rehefa lasa ilay tena raharaha mahazo loza ilay filoha-pokotany izao dia hitan'ny olona mihitsy mangarahara ny zavatra rehetra araky ny teniny teo dia tsisy zavatra ho latsaka ao fa dia azo daholo zany fa zao kosa araky ny fanarahana sy sivile dia mba mandeha tory kosa fa tsy tonga dia vita hoe indray mipoaka fa 15 jours izy ny fizarana dia mandeha izay mba miandry dia any ohatr'azy. Ho an'ny commune Itosy manokana izay ao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano, fokontany miisa 4 no iasan'ireo ekipa avy amin'ny ministera mandritra ny 5 andro. Izany dia isoroana ny fitarainan'ny olona izay voasoratra nefa tsy nahazo ny vatsitsinjo. Ny ambo zany mba solombavam-bahoaka dia miantso ny vahoaka ny Atsimondrano ho tony hiandry ny fanisana ny vahoaka fa efa hitantsika efa miezaka amin'izao fotoana izao fitondram-panjakana ny membre ny gouvernementa mihitsy sy ny ekipa ministera no tonga ety amintsika Atsimondrano ho avy any amintsika ny fanampiana aokatsika tsy ho voasiton'ny olona amin'ny fandrabirabiana fa mba miandry tsara fotsiny hoe izay mendrika ny azo zany fa ho tonga ny aminao ny fanampiana.